Milavana malalo amin'ny tompo ho antsika manakariva neny fa fenomy fanahy masina. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo amin'ity andro alakamisy 1 oktobra 2024 ity sy azona manolotra ny tsara indrindra teniteninao dia tsy miova omaly anio ary manakizay ary tsy mety levina fa maharitra manakizay. Dia mameno zany teninao zany indray zay tompo mantronay ho amin'ny fonay masina indrindra. Amin'ny anaranao Jesosy teny tomponofa naovana izany vavaka izany. Amen. Ny Filipianina 2:4 no anjara mifinaina ho antsika amin'ny androany. Filipianina 2:4 vaky zao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Koa raha misy fampirisina ao amin'ny Kristy, raha misy fampionona avy amin'ny fitiavana, raha misy firaisana avy amin'ny fanahy, raha misy famolaposian-trano, dia tanterao amin'ny fivaliako mba raisana hoe saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra, tsy manao na inona amin'izay fifampadinanina na mandany tena foana, fa mifanetretena eo ka samy hanao ny namany, mihoatra no ny tenany, aza samy hevitra ny azy any, fa samy miany namany koa. Ray masolo manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tazana eto amin'ity Filipianina 2:4 tia ny fanolora-tena na fahafozan-tena nananan'i Jesosy. Aposin'i Paoly apôstôly sika eo amin'ny Kristy ma hanao zava-dehibe ny hafa. Hanao zava-dehibe ny hafa. Lazay mihitsy hoe oka samy hanao ny namany mihoatra noho ny tenany. Jesosy tena hanao zava-dehibe ny mpanota sy very. Vitany ny hevitra ny mpanota sy very. Ary lazay mihitsy fa tsy avela nisy very na dia ray azy. Ka eto ampaheziny sika sy tena amin'ny Kristy marina ny hevitra ny namantsika mihoatra ny domantsika. Ary anao zay asoa sy ampandroso azy amin'ny lafiny rehetra. Anao zay asoa sy ampandroso azy amin'ny lafiny rehetra. Ny fitiavana matsy dia mampandroso fa ny fahalalana mampihebebo. Ka raha tena amintsika marina ny fitiavana Kristy dia tsy avelan'izany ho tafanomaly sika fa hevitra ny hafa manakariva ary anao zay asoa sy ampandroso ny hafa manakariva. Koa amin'ity androany ity izany fahafozan-tena nananan'i Jesosy zany anie. Ka raha tena ao amin'ny Kristy koa tsika dia mahatratra antsika rehetra anie zany ka nanantsika ny fiheverana ny hafa mihoatra noho ny tenantsika, indrindra zay asoa sy ampandroso azy. Indrindra atao orinan'izao confinement zao dia be ny olona tena lasaka ao anaty fahasahiranana. Very asa eny ary ina tsy voalo mihitsy Nikolazy nanany ny hofatrano sy ny sisa rehetra tafiditra kosa ahoana ny verana reny ireny. Taira ny fanamasintsika n'ity androany ity mba hivitra ireny afo reny fa tsy ny tenantsika any. Dia amintsika rehetra anie zany tenin'Andriamanitra any ka andray an'i Jesosy Kristy ny fianarana ho antsika le nafoneny ho an'ny maro. Amen. Dia raha sy misaotra anao zay raha eo fa tsy avelanao tsy jery ny hafa zay fa hivitra ny hafa mihoatra noho ny tenanay ary hivitra ny hafa asoa sy ampandroso azy. Fa amin'ity androany ity dia mampianara anay ho feno fitiavana ny hafa tahaka ianao mihevitra anay manakariva ary tsy hamelanay ho very na dia ray aza fa mba ho tonga amin'ny famonjena avokoa izay rehetra sy hanananay ny fiainana manakizay. Dia mampianara anay tompo ho feno fitiavana tahaka anao hevitra ny hafa mihoatra noho ny tenanay. Dia sitrakai ny ary mivavaka hoe rainay zay nandany masina ane ninaranao notonga ane ny fanjakanao atao ane sitraponao ho tia tany tahaka ny an-danitra. Mino ny anina sazo anay ka mamela ny elokay tahaka namelana izay menika taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amin'ny eny tsotra ny tononona amin'ny anaranay izany ka fanamasina ary ny fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra noho ny fahalalana rehetra iary ny fonareo sy ny hevitra reo amin'ny Kristy Jesosy matoky sy mianatra anareo sady ijanona ny zany. Amen. Voninahitra ane ho an'Andriamanitra reny ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka
any fanahy masina. Amen.